Ndray mba mikasika ny baolina kitra kosa hatontosany atany Toamasina sy Mahajanga-tany moa ny andro farany tamin'ny fidinana faharoa amin'ny fidinana tononakany Madagasikara ho an'ny taranja baolina kitra izay ny THB Champions League io. Fantatra ireo ekipa efatra izay hiatrika ny poule des As amin'ity faraparan'ity volana oktobra ity raha ny tokony ho izy. Tsy izany fa ny AS Michel sy ny Tana Formation izay nivoaka lalana voalohany sy faharoa nandritra ny fifaninanana izay notanterahana tany Mahajanga izany raha tany Toamasina indray dia ny ekipan'ny Knapsa Sport sy ny FCE avy ny Antsinanana koa no nivoaka nandresy tamin'ny sokajy tany dia hiatrika ny poule des As raha ny tokony ho izy moa dia ny 3 ny 5 ary ny 7 oktobra ho avy izao no anatanterahana ity poule des As ity tokony ho eto andrenivohitra. Ireo daty ireo nefa afatantsika mifandrify amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena ka dia fantatra fa ny mbola hivory ny eo anivon'ny mpikarakara eo anivon'ny fédération izany andinika ny mety sy ny daty vaovao anatanterahana ity poule des As ity raha ho an'ny taranja basketball kosa nefa dia fantatra fa amin'ny 12 ka hatramin'ny 20 oktobra ho avy izao no anatanterahana izay fifaninanam-pirenena izay ho an'ny sokajy NA lasy vavy io nampahafantarina tamin'ny ny herinandro iny moa ny fandaharam-potoana mandritra izay fifaninanana izay. Taorinan'ny fiodinana voalohany izay natao tany Mahajanga ny volana Jona lasa teo dia etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kianja mitafy ny Mahamasina indray no anaovana ny fiodinana faharoa amin'ny fiadinana eo tomponakany Madagasikara ho an'ny sokajy lasivavy taranja basketball NA. Raha ho an'ny sokajy lehilahy aloha dia ekipa 12 no zaraina vondrona 2 ahitana ekipa 9 no ifanitsana. Ekipa 5 no zaraina vondrona 2 ahitana ekipa 5 sy 7 kosa ho an'ny vehivavy. Ny ekipa efatra voalohany isam-bondrona no tafita amin'ny dingany ampa efadalana. Marihana fa fanambarana nisy azo ny ekipa tsirairay nandritra ny fiodinana voalohany sy faharoa no atambatra ahafahana miakatra amin'ny dingany famaranana. Ny zoma tolakandro teo no nampahafantarina izay fandaharam-potoanan'ny fédérationna izay teny amin'ny Fohibe toerany Telma izay miara-miasakaiky amin'ny FMBB ity orinasa ity izay mampanantena retam-pitrisa ariary avy ho an'ireo ekipa tompon-daka isan-tsokajy. Anarak'izay dia isany koa ny fikarakarana ny hetsika All Star Gasy toy ny fanao isan-taona io fa tsy toy ny mahazatra nefa ny fandaharam-potoana amin'ity. Raha ny fantatra dia ny lalao roa no atao ny 20 oktobra ho avy izao hanomboka izany ny fiaonan'ny ekipam-pirenena malagasy latsaky ny 12 taona niatrika ny Afro Basket farany teo sy ny ekipa latsaky ny 17 taona izay tompona kalefitry ny CGSOI tany Komoro tamin'ny taona 2024. Tanjona amin'izany no manasahady ny fiatrena ny Afro Basket U18 izay mety atao eto amintsika ihany koa amin'ny taona ho avy. Anarak'izay kosa ny fifandonan'ny ekipa voafantin'ny U22 sy ireo mpilalao sangany hotsongaina amin'ny fifaninanam-pirenena na ny All Star Senior. Eo anelalelandreo etsika rogavanareo dia hisy hatrany ny fanantenana ara-javakanto sy ara-panatanjahantena ihany koa ary ny fifaninana isan-karazany toy ny dunk sy ny concours de dribble ary ny tir à 3 points. Farany moa dia mitohy hatrany koa ny fanomezan'ny FMBB ny fiofanana ho an'ireo mpanazatra malagasy. Ireo etsika ireo dia entina ny fédération mamarana ny taopilalaovana 13 sy roa arivo.